dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao ary manona ny fiadanany tompo ho aminao. Antso amin'ny fibebahana marina noho ny resantsika tao anatin'ny fotoana naritra izay ary ny nandalovana ireo mpanompon'Andriamanitra samihafa nitondra hafatra. Fa mitodika kosa isika amin'izao fandarana izao ny amin'ny hoe ankonana mamomendriky ny fibebahana. Ny fibebahana dia tokony hitantaratra eo amin'ny fiainan'ny olona izany ary manomboka ho nivon'ny ankonana. Anio isika dia resaka manokana ny amin'ny hoe mahasarobidy ny andraikitra ny ray aman-dreny sy ny zanaka eo nivon'ny ankonana. Ary ny namana nampohina Rabenasolo izay mpanabe, raim-pianakaviana kanefa ihany koa mpandraharaha no vahin'ny fandarantsika amin'ity anio ity. Resaka andraikitra no resahana ary mahalala izy mahasaro-pady sy mahasarobidy izany hoe fahaizana mizara andraikitra izany. Faly miarabanao namana nampohina. Dia faly miarabanao koa Camille ary faly miaraban'ireo namana rehetra manaraka sy miaino an'ity fandarantsika ity. Vanim-potoana manahirana no atrehan'izao tontolo izao ao anatin'izao fipariahany tsy mikaretina coronavirus izao. Kanefa nahatonga ny fihiboana isan-tokantrano ihany koa izay zavatra tena tsara raha ohatra hain'ny olona manarara oatra azy, kanefa ihany koa tena manahirana mitondra olana ho an'ny isan'ny ankonana raha tsy hainy miatrika izany. Ny olona ny bebaka marina dia mamovo mendriky ny fibebahana ary tokony hitantaratra eo anivon'ny ankonana izany. Ka amin'ity anio ity ndaontsika amin'ny rahalahy mba hiresaka hoe sarobidy ny andraikitra na eo ny anivon'ny ray aman-dreny na eo anivon'ny zanaka. Ahoana ny fijerinao izany? Ie, tena marina mihitsy izany Camille, ao anatin'izao vanim-potoana ny fihibohana izao dia raha vao tsy mipetraka tsara ny andraikitra dia mivarina makany amin'ity izy ilay fiainan'ny ankonana. Satria ny zavatra mety hoe afaka ny elana ohatra tamin'ny fotoana tsy nisy ny fihibohana, na zavatra afaka tsy natrehana, na ny zavatra afaka tsy niresahana, na ny zavatra afaka nandalovana fotsiny dia tsy mety tsony amin'izao satria tereny ny zava-misy hiaraka ao tokantrano daholo ny ray aman-dreny sy ny zanaka raha ohatra hoe ka misy mbola zanaka ao amin'ny tokantrano. Dia izao ny zavatra mitranga raha ohatra zany ka mijery ny ankonantsika hoe inona ny ao anatin'ny ankonana dia misy raim-pianakaviana, misy renim-pianakaviana dia misy zanaka ao anatin'ilay izy dia ohatra ny ekipa zany io ilay ankonana io. Ka ohatra ny ekipa rehetra tsy afaka ny andresy raha tsy mipetraka mazava tsara hoe iza ny andraikitra izy. Ohatra ny hoe ao anatina ekipana baolina moa ny tena zavatra isan'ny tiako ny baolina kitra, tsy afaka ny hanao gardien daholo na hoe mpiandry stratokazo daholo ny olona na hoe samy andeha hanao mpamono baolina daholo, fa misy ny mipetraka eo ambony terrain hoe ny sasany miaro ny tsy hidirany baolina, sasany manao izay ampidirana baolina any amin'ny fahavalo any amin'ny mpifanandrana, moa ny sasany manao izay tsy hidirany baolina ao anatin'ny tsatokazo. Dia raha mijery ny araka ny soratra masina ny raim-pianakaviana zany manana andraikitra voalohany indrindra aloha mifehy ny atao hoe ny discipline ao anatin'ny tokantrano. Ny raim-pianakaviana ihany koa no manana andraikitra mahatonga manao ny zavatra rehetra hahatonga ny zanaka hatahotra an'Andriamanitra sy ho tia an'Andriamanitra. Ary ny raim-pianakaviana koa dia manana andraikitra ho tia ny vadiny. Zay moa araka ny soratra masina amin'ny Efesiana toko fahaenina zay. Ary ny vadiny kosa ilay vehivavy ao anatin'ilay tokantrano dia manana andraikitra anaja ny raim-pianakaviana. Tsy tokony hisy mihitsy fotoana hoe mifamaly i dada sy neny satria efa misy izay zavatra zay. Tsy hoe akory hoe tsy tokony hisy fa tsy maintsy misy ihany zay ndraindray. Sarotra hoe nieritreritro hoe raha tsisy zany indrindra fa amin'izao fotoana fihiboana izao mivoaka daholo ny toetra ary mipotra koa ny totra. Marina mihitsy zany. Fa iny fotoana iny no mampiseho antsoina hoe déséquilibre na karazana ohatrany hoe fitongilana na hoe zavatra ohatrany hoe mitongilana ao anatin'le tokantrano na eo amin'le sehatry ny fitariana ny tokantrano dia mahatonga ny ankizy lasa sahirana koa mety hoe tsy mahita tsara tsony hoe aiza no izy na aiza ny lalana na iza ny marina na iza ny diso. Satria rehefa lelohany zany tsy hita taratra dia tsy hita hoe aiza ny andehanana. Izay mihitsy no izy satria raha lokomotiva anankiray mitondra train maromaro ka indray makary indray makaty dia tsy hita le aoriana hoe aiza ny lalana. Marina mihitsy ny lazanao. Dia ny renim-pianakaviana tsy vitany hoe manaja sy ohatrany hoe manaja moa zany ny raim-pianakaviana fa manana rehetra koa ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana samy hitaiza. Dia le taiza io ho velabelaka io mikolokolo manabe mikarakara mampianatra ary ny zavatra ampianarina tsy hoe mampianatra resaka ohatra hoe any ampianarana ihany satria moa amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mampianatra ny zanany momba ny taranja ianarany ny ray aman-dreny fa mampianatra ny soatoavina tsy ny fianarana no manana andraikitra mampianatra soatoavina ny zanaka fa ny ray aman-dreny mampianatra fahaiza miaina
raha ohatra ka misy tsy fahaiza-miaina hitantsika ny fiarahamonina dia matetika tao amin'ny tokantrano taratry ny avany an-trano ino mivoaka ny taratry ny tao an-trano ihany ny tsy fahaizana ohatra hoe manaja ny olona lehibe rehefa miakatra ao anatin'ny taxi be ianao na ohatra hoe tsy fahaizana manaro ny fako any amin'ny fanaripako raha ohatra ka zay ny zavatra mitranga na ohatra hoe rehefa mametraka tomobily eo amin'ny parking ianao a dia tsy mahafantatra hoe ty toerany ty voafetra ao anao satria mety hoe ao amin'ny tokantranonao na manana hevitra anao ary ianao dia ny akanjonao sy ny entanao mpanetaka eo amin'ny toerana izay iarahan'ny olona rehetra zavatra tsotra le izy fa zay ny taratra eto anatin' izy dia farany moa manana andraikitra koa ny ray aman-dreny ataoko hoe ny reny sy ny ray mpianakaviana zany a mpianatra ny resaka fahaizana mifandray amin'ny hafa ary io a idirantsika lala io amin'ny resaka rehefa aveo mikasika ny fanatrana hoe rehefa ao anatin'ny fianakaviana ao anatin'ny ankonana no tsy mahay miresaka amin'ny hafa mifanakalo hevitra amin'ny hafa manaiky ny hevitry ny hafa manaiky ny odiso a manaiky ny amelan'ny hafa ny olona anankiray dia io no miteraka olana eo amin'ny fiarahamonina rehefa aveo iresaka momba ny akizitsika rehefa avy eo ny andraikitry ny ankizy fa andao aloha hijanona kely eo hoy ianao teo hoe anisan'ny andraikitry ny ray mpianakaviana izy ilay lohany a dia izy ny mametraka ny fitsipifezana na ny discipline ao an-trano zavatra isa nefa matetika dia zao hoe reny mpianakaviana foana manao an'izay ary be deaibe no indraindray hoe lany lohan'ny vavy fa be deaibe koa ny vehivavy hoe manaiky hoe lany lohan'ny vavy zaza ny tendany lahy zany hoe lehilahy lohany fa le vehivavy ny tendany zany hoe aody le vehivavy fotsiny le lohany de mivadika le izy de eo indrindra ny tiako atongavana hoe inona ny fiatraikany a rehefa tsy mipetraka amin'ny toerany ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana aloha apetrakitsika tsara eo amin'ny toerany ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana araky ny fomba araka an'andriamanitra sy ny araky ny lazainy soratra masina ny lahy lohan'ny vavy tsy midika hoe ny lehilahy no sefo ny vehivavy ao tokantrano faharoa manarakarak'izay ny lehilahy sy ny vehivavy a dia manana andraikitra samihafa araky ny soratra masina raha ohatra zao mijery ny efesiantsika tsy misy filazana mihitsy ao anatin'ny efesiana hoe ianareo vehivavy a zao ny tokony fomba ampianaranareo ny zanakareo fa raha mijerytsika ny aty amin'ny andininy fahatelo ny toko faheniny izay raha sy diso a dia ny ray mpianakaviana ny teneninao hoe aza manao zay mahatezitra ny zanakareo ary ampianaro izy a amin'ny fananarana sy ny ny ino moa zany ny instruction araka ny kristy moa zany lazainy ao dia iverena koa le hoe le tenda sy le loha satria io isan'ny zavatra na samy kristiana ndraindray ohatra ny hoe misy adihevitra be mikasika an'izy io raha eo anatrehan'andriamanitra dia samy manana sanda mitovy valeur ny lahy sy ny vavy misy fomba fijery ndraindray raha diso mihitsy ny ohatrany hoe andao ikondoa dia andao anapa-kevitra momba ny zavatra anakano anatin'ny tokantrano a dia ohatrany hoe samy manome ny hevitra daholo ny olona rehetra dia avy eo ny lehilahy ao anatin'le tokantrano no ohatrany hoe farany fanapahan-kevitra raha mifijeriko anazy tsy zay ny tokony ho izy satria tsy manana an'izay andraikitra hoe ohatrany hoe mpitarika ny lehilahy ao anatin'le tokantrano fa tsy manana izay andraikitra ohatrany hoe sefo ao anatin'ny tokantrano zay ny lehilahy amaly am'fantainina amin'izay zao mikasika an'le vehivavy le hoe indraindray ny fahadisoantsika lehilahy tsy mahay maka ntoerantsika mametraka an'izay le hoe fitsipin'ny fifehezana ao anatin'ny tokantrano zay mahatonga ny vehivavy manao an'izay araka ny teny frantsay moa le hoe le naturel horreur du vide rehefa misy vida eo tsy alain'ny lehilahy le toerana dia normal alain'ny vehivavy fa ny pira ary indraindray alain'ny zanaka lamatoa dia lasa ohatrany hoe le zanaka lasa ray aman-dreny dia lasa ohatrany hoe dada lasa zanaka neny lasa zanaka koa anatin'izay dia izay zavatra izay tena tsy araky ny soatra masiny tsy mipetraka izay tsy tokony atao zay zay le fanamboatsika ny anivon'ny tokantrano ao anatin'izay fioboana zao hoe dada manany andraikiny neny manany andraikiny ny zanaka manany andraikiny ary anakay tamin'ny zavatra ny resantsika teo zao dia hoe fantatsika ve ny andraikitra zay misy atsika ary mifanaja amin'izay andraikitra zay ve ny tsirairay ao anivon'ny tokantrano fa biby tsy manandolo tsy mandeha fa rehefa ny lehilahy tsy maka ny toerany dia misy fiatraikany gezabe ao amin'ny fiainan'ny tokantrano zany ary ao anatin'izao fiboana zao tandremo fa sao dia misy présent absent ao an-trano présent absent zany hoe eo ihany ianao fa tsy raisinao le andraikitra maharay aman-dreny anao na mahazanaka anao ao anatin'le izy fanambogezabe ho atsika izay voafetry ny fotoantsika fa ndao hiditra lalindalina indray ary amin'ny ankizy inona ny andraikitry ny ankizy eo anivony ny ankonana natao hijery télé anao facebook nona zany aiza goûter tsy mbola vita ve zao inona ny tokony mba andraikitry ny ankizy
indrindra fa ao anatin'izao vanim-potoana fandinian-tena nisy tokantrano samy mihiboka ao an-tran'izao. Ny mahatsara n'izao vanim-potoana izao a dia aingana kokoa ny fianarana zao ny tenenako an'izay raha mampianatra ohatra hoe manasa viliany zanakao ianao a dia afaka manara-maso anazy eo ianao a dia manampy anazy manoro anazy a mandra-pahaizany an'iny fa raha ohatra ianao manatin'ny fotoanany tsy fiboana ka hoe enjehan'ny asa na ny adidy hafa ny ivelany a dia mianatra kely izy dia aveo izy tsy manao dia adininao zay dia miverina mampianatra indray ianao dia ny andraikitry ny zaza azontsika zaraina vanim-potoana telo ohatra ny fitombony olombelona eo amin'ny izy voateraka hatramin'izy efa taona eo a dia mianatra ny zavatra rehetra manodidina azy izy eo izy zany maka le antsoina hoe repère moa amin'ny teny frantsay hoe mampianatra anazy a soa ataovina fototra ohatra hoe fanajana indray aman-dreny ho an'ny zaza hatramin'izy eo amin'ny taona efa taona eo a tsy manana fahefana anohatra ray aman-dreny ny zanaka raha amin'io fotoana io no tsy mahay a mampanaja ny fahefany idady sy ineny dia isy olana rehefa kelikely iny zaza iny ka zao nefa nizay ny tena olana be lehibe ny ray aman-dreny eo amin'io taona io a le zaza indray no mibaiko avy misakafo za mbola mijery dessin animé ao aty dia inona natao rehefa avy eo milefitra le ray aman-dreny ao ary sady mijery dessin animé anao no misakafo fanampy zany ho atsika fanambygoavana be mihitsy zany ary taloha zany mbola nety satria mila misakafo aingany dada sy neny raha zany tara ny ampiasana fa zao a tsy voatery ho zany intsony satria samy manana ny fotoana mitovy daholo eo anatin'ny tokantrano a ndray aman-dreny sy ny zanaka noho izany dia zao eo ny fotoana ahafahana manararoatra mihitsy a mametraka an'le rôle mametraka an'le lamina sy le fomba fiainana manomboka amin'ny efa taona ka hatramin'ny 13 taona afaka manome hevitra fa makatoy ihany ny zanaka fa mianatra izy a ao anatin'ny fanehoan'ny hevitra manomboka amin'ny 13 taona izy a raha raisiko amin'ny fiarahamonina jiosy ohatra zao a dia efa raisana ohatrany hoe lehibe izy fa eo amin'ny 13 taona io a no mahatonga ny matetika olana ao anaty tokantrano satria le zanaka mbola zaza nefa koa efa teo lehibe na hoe mbola tsy lehibe nefa koa efa tsy zaza ntsony dia eo zany no mipetraka matetika ny olana dia misy an'le mampifandrirotra ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia eo a manana andraikitra ny zanaka tsy maintsy makatoa foana aloha kanefa koa manana andraikitra manao an'le zavatra tokony ho ataony ohatra hoe manomboka manampy izy ao atokantrano manomboka mandray andraikitra izy ao atokantrano manomboka efa mikarakara tena irery izy manomboka eo izy efa tokony mahafantatra hoe ny zavatra rehetra ataony dia misy vokatra daholo chaque action une conséquence raha azoko zany ianao dia zao hoe arakaraky ny taonan'le ankizy nanomezana andraikitra sy fomba hitondrana ny ankizy tsiraray avy sady marina zay no apiko kely kami raha ohatra ka mbola aty amin'ny taona ohatra hoe telo taona na efa taona ny zanaka ny tsy mbola zarinao ohatra hoe mampirina ny efitranony tsy zarinao manomboka efa mikarakara kely ohatra hoe mikirakira vola resaka argent de poche fotsiny ohatra na ohatra hoe tsy zarinao izy a manasa vatana isan'andro na miborosy ny isan'andro a rehefa manomboka amin'ny 13 taona efa taona miaraka izy a manomboka mesarotra mametraka an'izay zao ary inona no afatra ho anao raha ny resaka tsika tamin'ity hoe ankonana mamovo mendriky ny fibebahana ary ny zavatra mila hibebahan'ny kristianina na ny isa tokantrano dia zao hoe tsy nandraina indraikitra tamin'ny toerana toisy raha ray mpianakaviana na ray mpianakaviana ny zanaka inona no afatra ho anao ety ampamarana raisiko ihany le sarisary nataoko teo le mikasika an'le tarika mpanao baolina mi-temps zany zao ny fiainatsika ao anaty mi-temps tsika zao hitanao le fa ino fitena zany makaina kely daholo tsisy mihetsika tsisy mivoaka miditra garage kely daholo no tomobila makaina dia zao eo a manana coach ny tokantrano tsirairay avy dia ny fanahy masina izany eto amin'ny fanahy masina ny zavatra nampifanolana teo ambony terrain teo aloha ny samy joueur na ray aman-dreny sy ohatra hoe ny dada sy neny afaka tena miroso a amin'ny resaka lalindalina kokoa no ny fanao andavanandro zay tsy nanana fotoana ohatra mba ahafahana miresaka ny serasera no ahafahana voalohany mitondra makany amin'ny fibebahana ny fahatsorapoa no mahatonga an'le olona avy eo a lasa tena miaiky ny fahotany eo anatrehan'le vady no ohatra sy mamela koa le vady izay na tsiaro naratra ohatra eo koa ny olana eo amin'ray aman-dreny sy ny zanaka eo koa ny olana eo amin'ny samy zanaka fotoana zao ahafahana mandrava ny zavatra tsy nety ary manorina zavatra mafy kokoa sy mafeona kokoa saotranao vanim-potoana ny mi-temps-tsika zao petraka daholo tsisy miditra any ambony terrain aloha ndao iresaka inona ny nety toizana inona ny tsy nety tokony hatsaraina sao dia ny gaolina lasa tany amin'ny avao ary ny avao lasa niverina tany amin'ny gaolina fa sarobidy zany fa hoy ny soratra masina efa sy ana toko fahina andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra manao hoe anaka manekeny ray sy ny reninao amin'ny tompo fa marina izany manajany rainao sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana mba hita soa ianao sy ho mary andro ambonin'ny tany
ary anareo ray aman-dreny aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizany sy ny fananarany tompo izy. Ny zanaka maiza manaiky sy manaja ray aman-dreny ao anivon'ny tokantrano. Sika ray aman-dreny aza manao zay mampafitafitohina ny tena ny zanaka ao fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananarany tompo izy. Misaotra anao nanaraka izao fandarana izao a hivavaka isika ho fen'izay rehetra zay. Tompo misaotra anao zay ny amin'ny fotoana nomenao anay a ahafahanay indray tokoa tena mipetraka mandray ny andraikitray ve zay ray aman-dreny, ny zanaka, ny mpivady ao anivon'ny tokantrano mamindrafo mamela eloko meo ainga vaovao indray ny ankonana tsiraray avy mba hatonga ny ankonana ho mpandresy ao aminao. De zay fibebahana ataon'ny fianakaviana rehetra isaky tokantrano ane mba izy vo tsara eo anivon'ny tokantrano tsiraray avy zany. Misaotra Kristy Tompo. Amen. Fantaro ny fiainantsika isa-tokantrano, iza ny goal, iza ny avant-centre, iza ny demi, iza ny arrière, de maiza mizara andraikitra ao an-trano mba ho tonga ankonana ho mpandresy. Fiadanany tompo aminao.